أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Ny fifehezana dia fanompoana ani Allah amin'ny alalan'ny famelana ireo etaeta amin'ny sakafo, amin'ny zava-pisotro, ny firaisana ara-nofo sy ireo rehetra manimba izany fifehezana manomboka amin'ny maraina mangiran-dratsy hatrany amin'ny filentehan'ny masoandro amin'ny hariva. Izany fanompoana izany dia tsy maintsy ataony rehetra mpino Islam izay feno taona ary koa manan-tsaina, salamavatana ary antanana, madio amin'ny ireo sakantsakany ary afaka miaritra ny mosary. Ny mpino Islam no didina magnatanteraka ny fifehezana ary ny ankoatrany dia tsy didina amin'ny izy ireo izany fanompoana izany, ary raha mila manandrana izany izy ireo mba ahitana izy ireo tsirony afaka ary malalaka, fa izy ireo dia mila miditra amin'ilay finoana mba andraisan'ny tompo Allah izany fanompoana izany. Raha ohatra nanaika kaniditra dia efa miditra amin'ny fifehezana ihany koa izy, ary anisan'ny olona izay tsy maintsy magnatanteraka any izany. Ireo zaza dia tsy didina ihany koa amin'ny fifehezana, fa raha ohatra fa mazaka miaritra ny mosary dia ampirisina amin'izany fifehezana mba ho zatra ary mba azoto indrindra ka rehefa feno taona izy ireo. Ary raha ohatra ny tegnantegna ny Ramadan ka feno taona ny zaza, raha ohatra efa nanao dia tohizany, raha mbola tsy nanao dia efa tsy maintsy manao manomboka eo ilay zaza. Ary ny zaza dia feno taona amin'ny alalan'ny volo maniry agnelagnelam-batany na fiboahany tsironena amin'ny magnangy dia miampy ny fahatelo ny fahatongavan'ny fadimbolana. Raha tsy nisy izany famantarana niseho feno 12 taona ny zaza dia efa feno taona izay midika tsy maintsy magnatanteraka ireo karazana fanompoana izay nodidiny tompo Allahu Jalla wa'ala, anisan'izany ny fifehezana ato agnatin'ny volana Ramadan. Ireo olona dala dia tsy magnatanteraka fanompoana ary koa fifehezana satria tsy afaka mamehany izany noho ny tsy fananany saina. Fa raha ohatra adala indraindray ary endry indraindray dia amin'ny fotoana izy endry magnatanteraka fifehezana. Raha ohatra adala tapany mandritra ny ora dia arovana ny fifehezana ary mety avy aminazy izany fifehezana izany. Tafiditra anatin'izany ihany koa ireo izay efa be antitra, efa very fanadinoana, tsy didina amin'izy ireo intsony ny fanompoana, fa raha ohatra izy ireo manana tadidy indraindray, very tadidy indraindray, amin'ny fotoana izy magnatadidy magnatanteraka fifehezana ary fanompoana, ary amin'ny fotoana izy very tadidy dia magnambela ary tsy magnefa. Raha ohatra amin'ny ora vitsy amin'ny andro no iverezany tadidiny, arovana ny fifehezana ary mety avy aminy izany fifehezana izany. Ary ireo olona izay marary dia tsy magnatanteraka fifehezana, fa ny fifehezana ho an'ireo olona izay salama, aretina tsotra tsy mampanina raha tsy mihina fanafody dia tsy agnambelagna fifehezana, aretina izay marary ary mandreraka raha tsy mihina fanafody tsy tsara ifehezana miaraka aminy, ary aretina izay efa tena mandoza voarara ny fifehezana miaraka aminy. Ireo mpandeha voyage amin'ny voyage ny fanompoana na koa fitadiavana, famangina ny ray aman-dreny, famangina ny marary, dia magnambela ny fifehezana satria nazon'izy ireo izany famelana, efain'izy ireo izany amin'ny andro manaraka. Raha ohatra hitany ka maivana, tsara aminy ny manao. Raha ohatra hitany fa mitovitovy, anjarany ny safidy. Raha ohatra hitany fa tena mavesatra, voarara amin'ilay mpandeha amin'izany fotoana magnatanteraka fifehezana, manjary mamono ny vatany izy amin'izany fotoana. Ary ireo olona ny tanàna noho izany no tsy maintsy magnatanteraka ny fifehezana. Olona izay afaka miaritra ny mosary
no magnatanteraka fifehezana noho izany ireo be antitra izay manana tadidy fa tsy mazaka mosary intsony fa lasa kibony zaza ny kibony dia manolo ny fifehezam-bava amin'ny alalan'ny fampihinanana maskiny na mahantra anankiray osolo ny fifehezana anankiray. Toraka zany ihany koa ireo izay marary amin'ny aretina izay tsy anantenana fahasitranana intsony, amin'ireo diabety, amin'ireo estomac sy ny sisa, dia mampihina maskiny na mahantra anankiray osolo ny fifehezam-bava anazy noho ny tsy fahazakany miaritra izany mosary intsony. Madio amin'ny sakantsakana noho izany ireo tonga fadimbolana noho ny vesatra ny fadimbolana dia nosakanana amin'ny vesatra ny fifehezana mba tsy hitambarana zany vesatra anankiroa amin'izy ireo fa efain'izy ireo izany amin'ny andro manaraka. Toraka zany ireo izay mandeha lio aorian'ny fiterana. Ary olona noho izany izay tsy mety magnatanteraka fifehezana averina indray ireo mpino islam feno taona ary koa manan-tsaina salama vatana ary antanana ary madio amin'ny ireo sakantsakana mazaka miaritra ny mosary ireo no tsy mety magnatanteraka izany ny fifehezam-bava izany. Ary farany ireo bevoka ary koa mampinono raha ohatra mavesatra amin'izy ireo ny fifehezana zay izy ireo vo magnambela ary magnefa amin'ny andro magnaraka fa ny fifehezana dia adidy tsy maintsy ataon'izy ireo fa amin'ny fotoagna mavesatra izay vo magnambela ary magnefa amin'ny andro manaraka. Kavalio ny baikon'ny tompo Allah, ry mpanompony Allah ary fantaro lalàgnany Allah mba atonga anareo ametrapetraka ny fanompoana amin'ny tokony izay mahafaly any Allah. Hadha wa jazakum Allahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك